Vaovao afatanteraka feno roapolo taona amin'ity taona ity ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny rano ary tamin'ity taona ity dia Antananarivo renivohitra no nisafidiana hanamariana izany. Misy moa ny vinavina samihafa amin'ny fahazonana ny rano fisotro madio atsika eto Madagasikara. Fanadihadiana izay rano ary Andriamanala sy Stefana Zafimanjimby. Ny 420 ny malagasy any hatreto no mahazo rano fisotro madio. Raha toka mbola mahatratra 12 tapitrisa ireo malagasy tsy manana toeram-pivoahana sy manao maloto eny rehetra eny. Fototra ny fampandrosoana ny rano sy ny fidiovana sy ny fahadiovana ka tokony ampidirina ho isan'ny vaindondra rano gouvernemanta sy ampidirina ihany koa ao anatin'ny vinavina mpiarahamonina ireo kandida mikasy erotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana isa eto amin'ny firenena. Ny fampatsiahivana ny afatra manao hoe keep your promises na ny hoe ny toko fitaka fa ny ataony ho hita, izay ny opana fankalazana ny andro maneran-tany natokana ho an'ny rano tanterahana androany teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ahoana ny eritreretana fa handroso ho salama rehefa tsisy rano fisotro madio mbola be maty ny areti-pivanana. Ahoana ny eritreretana handroso ary hihina-kanina tomombana raha ohatra ka mbola rano maloto no azon'ny mponina. Ka fotoana zao ampatsiahivana fa tokony isy teti-bola sy paikady mifanintsy amin'ny filan'ny mponina ka tsy ho very anjavo ny ezaka efa ataon'ny mpiara-monina rehetra. Misy koa ezaka tokony atao mba hifandrimbona ireo mpiatsehatra rehetrarehetra amin'izay famatsiana rano fisotro madio sy fanadiovana izay. Raha ho an'ny commune Antananarivo renivohitra, commune izay nampiatrahany fankalazana ofisialy ity andro maneran-tany ity moa dia fantatra fa manodidina ny 420 monja ny tokantrano mahazo rano fisotro madio ary 70 ny tokantrano no mbola maka rano eny anivony ireny tombon-drano iombonana ireny. Tanjon'ny commune arak'izany ny ampidirana rano fisotro madio isa tokantrano. Raha ho an'ny faritra Afrika subsahariana izay misy any Madagasikara, olona misa 300 tapitrisa ny tsy mahazo rano fisotro madio, olona misa 900 tapitrisa ny tsy mampiasa fototra momba ny fidiovana sy ny fahadiovana. Raha ny fantatra nefa dia amin'ny volana septambra 13 zao no afantarana ny ezaka vita firenena tsirairay eo amin'ny fanatrarana ny tanjony taona 2007 izay ho tanterahana any New York. Ny alohan'ny hetsika fankalazana ofisialy teto amin'ny lapan'ny tanàna dia nisy ny diabe ny tanterahana ireo vovonana mivondrona eo anivony diorano asha ahitana ireo rehetra mpisehatra amin'ny tontolo ny fampazona rano fisotro madio sy ny fidiovana ary ny fahadiovana ary ihany koa ireo fikambanana maro misehatra eo amin'ity sehatra ity.